Manana ny ambarany ihany koa moa taorian'ny kabary nataon'ny filohan'ny tetezamita ny révérend Ndrenal Zona Andriamanampy fantatra amin'ny anarana hoe Satrobory mpitarika ny antoko AMF 3 FM isan'ny resahany ity mpikambana ao amin'ny ankolafy Ravalomanana ity ihany koa moa ny indrikely mikasika ny fanatanterahana mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka Lova Ramanantsoa amin'ny isany tsiry Rakotarson. Faly zay raha ny teny izy fa ny tombotsoa ambony firenena dia tazomy lay teny nataony teo aloha fa tsy latsaky izy efa nandraindray ny fatratra ny hoe raha ohatra ka miziriziry milatsaky izy dia tsy salasala izy hay hitarika ny voaka hanery amin'ny filoha Ravalomanana hilatsaka satria tena fandeferana tsy takatry ny saina ary fitiava-tanindrazana zay azo latahaka nataony président Ravalomanana raha nilaza fa tsy latsaky izy ary teo anatrehany zay filazana fa tsy filatsahana nataony André Rajoely zay dia nisy teny zay mahagaga anay fa izy ndray tonga de avy hatrany de nilaza fa hatambatra na tao aloha azy ny fifidianana zay hoan'ny solombava-moaka voalohany fa maninona no mandidy homana satria aminay mbola misy parlementaire eto zay tokony hanana zavatra ho lazainy misy ny atao hoe atokony anao sonia mba tokony hanana zavatra ho lazainy indrindra fanajana ny tondrozotra zay mazava loatra fa napetraka hiraisany ny any velany communauté internationale ary indrindra hahafahana miroso any amin'ny filaminana zay hanomanana ny fifidianana ka zany fifidianana zany aminay dia ansenita no tokony ho tompona raikitra feno ho amin'ny fandaminana fikarakarana ary ny andraikitra feno koa eo anatrehan'ny communauté internationale zay niaraka nanaiky taminy ny daty zay efa nitapahana ary ao anatin'izany